sokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana ny fampivoarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ndray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio. Tonga indray tsika miarabantsika rehetra, miaraba ny mpiaino a, miaraba ny teknisianina ho antsika izay manaraka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo ity a. Ny fandaharana isika tsy maintsy mandroso no arahinao. Fandaharana izy ity izay manana tanjona ampandroso ny tsirairay, ampandroso ny toe-tsaina, ampandroso ny toe-panahy, ampandroso ny fiarahamonina, ampandroso ny ankonana ary anova ny fomba fisainantsika mba ahafahantsika mandroso bebe kokoa. Zokiandry mampifaly eto amin'ny micro namana faly no eo amin'ny lafiny teknika faly miarabanao zahay ary manasanao anaraka ny fandaharantsika androany, anaraka azy amin'ny fifaliana fa tsy tahaka ny nanarahantsika azy tamin'ny heriny zay araka izany dia tonga eto amin'ny fandaharana indray isika. Ny fandaharantsika tamin'ny heriny dia nandefasanay oronam-peo anankiray izay mirakitra ny kabarin'ny mpanjaka Léopold II tamin'ny taona 1970 tanoany izy io raha tsy diso zay kabary anankiray izay nanomezana toromarika ireo mpitondra fivavahana hanao asa fitoriana taty Afrika. Ireo toromarika ireo dia tsy toromarika tsotra tahaka ny toromarika rehetra fa toromarika izay mikasika ny tokony toetra sy fihetsiky ny mpitondra fivavahana aty Afrika izay tokony atao amin'ny Afrikanina, ny fomba fanabeazana azy ireo, ny fomba fandemena ny sain'izy ireo mba ahatonga azy ireo tsy hanan-karena, ahatonga azy ireo tsy hanan-karena. Dia ifandraisantsika taloha izay ny fandaharantsika mikasika ny atidoha sy ny sisa hoe izay rehetra ampidirana anatin'ny atidohan'ny olona lazainy fa marina. Ohatr'izany koa betsaka ny olona izay rehefa mamaky boky dia izay boky vakiny voalohany no lazainy fa marina, fa rehefa mamaky boky teoriana indray izy dia sahirana izy. Tsika zao sambatra be fa baiboly ny tonga talohan'ny Coran itsika dia sambatra be tsika, fa sambatra be koa ny Arabia Saodita satria ny anazy ny Coran tonga talohan'ny baiboly. Dia ohatrohatr'izany ilay izy dia ny olona koa tsy mahazaka diso be dia be ny toetran'ny olombelona, tsy tsapa, tsy tiany raha diso izy fa miandrandra mandrakariva izy mba ho voapirofo fa marina ny heviny. Dia izany mbola resaka fomba fiasan'ny aty tokoa zany. Any aorianany koa tsika mbola resaka an'izany rehefa manao psikolojia sy ny fomba ahafantarana fomba firesaka aman'olona sy ny fomba atao rehefa mifanerasera sy mitarika olona. Fa androany aloha dia anatanteraka fangatahana ireo mpiaino izahay sy izay efa nampanantena anay ihany koa dia hoe mba ataovy amin'ny teny gasy, mba atikao amin'ny teny gasy ny hevitrilay kabary izay nresanareo zokiandry dia andesika anao an'izay fandikana izay. Fa raha mety mba mangataka ny namana faly aloha mba ampidiry kely moa le kabary, ampidiry kely le kabary dia ataontsika fond zany le kabary, ataontsika fond le kabary fa horesahako le izy. Tamin'ny taona telo amby valopolo sy valonjato sy arivo no nanaovan'ny mpanjaka Léopold II ity kabary ity, ary rehefa miaino an'ilay oronam-peo isika dia tsy afrikanina nanao an'ilay kabary. Nareko mantsy nisy nyteny reny faiky reny, afrikanina ihany namorona any reny, fa tsy afrikanina nanao an'ilay kabary. Eny tsara le feo dia ho azonao le izy. Rehefa narinany koa tsika dia manaova recherche mikasika an'ilay horonan-tsary antsoina hoe Léopold II. Horonan-tsary tena film mihitsy izy io, mba mety afantaranao ny zava-misy tamin'izany. Ny kabary dia natao teo anatrehan'ny pastera sy olo-manan-kaja maro ohatra tsika le mamoaka paster reny, rehefa fivoahana paster sortie de promotion dia misy kabary ohatran'ireny. Mariana aloha fa tsy fanenjena fiangonana mihitsy izy ity satria tsisy fiangonana ao. I Léopold II koa tsy président-mpiangonana azontsika fa tantaran'izy tamin'izany le izy ary tsy ndeha hiverina akory tsika hiady amin'ny Léopold II na hoe ndao tsika ankahalana zareo fa
tsy afaka manao an'izany ntsony tsika tsy afaka miemotra fa tsika tsy maintsy mandroso dia hoy notsika ary le ataontsika hoe ino moa zany fandikana amin'ny teny gasy tsotsotra le izy amin'ny voalohany izy aloha niara aby izy soyez le bienvenu sy ny sisa dia ny teny izy hoe ny asa zahay napetraka aminareo mba ho tontosainareo dia tena asa mila fitandremana ary mila fahaiza manao mila demande beaucoup de tact ozy ry pretra sy paster nareo ozy izy marina fa alefa anao ny antsona hoe évangélisation anao itoriny vaovao mafaly itoriny teny so mafaly fa na izany ozy izy ny mission zay ataonareo dia tokony ao anatin'ny toetsaina s'inspire ao anatin'ny toetsaina zay toetsaintsika zay toetsaina lehibe atsika zava-dehibe amintsika mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe avant tout alohan'ny zavatra rehetra les intérêts de la métropole alohan'ny zavatra rehetra ozy izy dia ny tombotsoan'ny tsy frantsareny malala akory tsy zay ny tombotsoan'ny ny belzika sy ny firenena européana ozy izy no katsahana voalohany ny tanjona le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre au noir à connaître Dieu ny tanjonareo voalohany ozy izy dia tsy hoe tsy fampianarana ny mainty hoditra alalan'Andriamanitra akory tsy zany efa fatan'izany ozy izy efa fatan'izany ary hatramin'ny razamben'ny zareo ozy izy dia efa nahafantatra an'izany Andriamanitra zany ary betsaka ny anarana intsony zareo azy ozy izy misy ny zambe ny zombi mpongo ny zambe maoesi zany karazana fetsoniny congolais ny Andriamanitra zareo tamin'izany zany fantatry ny afrikanina ozy izy na ny mainty fa ny mamono ny mandroba ny mangalatra ny vadiny namany ny mikonokonina ny mifosa ny miteny ratsy dia ratsy dia miteny mihitsy izy hoe ayons le courage de l'avouer ozy izy vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà dikan'izany aleo ozy izy aleo tsorony fa tsy tsika akory dia ampianatra anazy an'izany zavatra efa fatanao izy zany fa ny anjara asanareo ozy izy dia manao zay atsotra sy anamora ny asan'ny administrateur ny administrateur moa zany dia ireo mpanjanaka tamin'izany ny tantanany Afrika sy ireo industriel ireo totsika hoe mpandrara zay mifampirara sy miara-miasa amin'ny mpanjanatany tamin'izany c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux nos intérêts dans cette partie du monde ny tiako tenenina ozy izy dia zao alaiva ozy le soratra masina dia aolany interprétation zany ataontsika hoe raha ratsy izy dia aolany raha tsara izy dia azavaina fa ny natondra zareo zany dia hoe azavao le izy ozy izy fa zay mety amin'ny tombontsoa atsika no entinareo manazava azy zay amin'ny tombontsoa atsika no entinareo manazava azy Pour ce faire, pour ce faire, vous verrez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol afin d'éviter qu'ils s'y intéressent. Ny atao ozy izy dia zao ataovy izay tonga andreo sauvage mainty reo mba tsy oliana amin'ny arena ankibon'ny tany sy ny arena misy eo aminy izay tena maro be tokoa ataovy ny fomba rehetra ampiasao izy io baiboly io itoko sy andinin'ireo dia mba hatonga andreo mainty hoditra reo ho tsy raharaha ny arena misy eo aminy sy ao ambanin'ny taniny baiko amin'ny mpanao mission zany baiko an'ny missionnaire zany dia tena afin d'éviter qu'ils s'y intéressent et qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière
zany hoe mba tonga an'zareo a mba tena hoe tsy vaky loha amin'ny zavatra io ozy izy a mba tonga an'zareo koa mba tsy faninana amintsika fa raha vao mifaninana amintsika ireo izy izy de efa niteneniny teo mihitsy le voambolana hoe concurrence meurtrière zany hoe tena ho faty etsika raha ohatra ka mifaninana amintsika reo maintoditra ireo de ozy izy hoe Votre connaissance de l'évangile vous permettra de ka raha ohatra izy zareo izy manao concurrence amintsika de mety hanala antsika ao izy qu'il nous fasse une concurrence meurtrière rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous nous enrichissions. Ok, mety misy memeo zany hoe tsy mahay miteny frantsay koa zakany rahan'izy iny nakonga io teninay fa teny vazaha io vazaha tsy mahay nitenitsika ko de Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes. Ozy izy hoe vos connaissances de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Wow. Ny fahalalanareo ny soratra masina ozy izy a dia ahafahanareo mahita ny toko sy andininy izay mapirisika sy mapirisika ny olona l'afrikanina zany mba ho tia fahantrano anindraindra fahantrano ho sari-piaro amin'ny fahantrano misy toko sy andininy ao izy izy par exemple ozy izy hoe sambatra ny malahelo fahaza ny fanjakan'ny lanitra sarotra ao amin'ny sarotra ho an'ny mpanan-karena ny miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mitovitovy amin'ny fidiran'ny tahaka ny fahasarotan'ny fidiran'inona ny vodin'inona moa tsy tadidiko koa moa le izy fa diran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra zany a rehefa mianatra sotra masina arinany de tsy vodina fanjaitra le fanjairana gony akorina le fanjairana lamba tsy zay fa karazana lavaka kely tao amin'ny tempolon'ny Jerosalema izy io muran'ny Jerosalema izy io lavaka kely ho an'ny olona zay tara-fodina de rehefa mity mivavady be de afaka migrobaka ao amin'ny vody fanjaitra ianao ka raha ohatra ianao miaraka amin'ny samoanao de amin'ny ramevanao de tsy tafiditra le rameva fa tsy maintsy ajanona ny tokotany raha te haratory amin'ny vadinao zany ianao na atory ao an-tranonao de miditra anatin'ny vody fanjaitra alohanao de mody a rehefa avy eo ianao a napitsy vao maka le rameva fa satria tsy tafiditra le rameva fa sarotra be ohatr'izany de zany toko sy andininy zany ozy izy a ampiasao de atao ozy izy atonga ny maintoditra hatahotra ny anakarena mba hatonga anazy fa raha vao manan-karena de manjary tsy tonga any an-danitra de là visiter ça là il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Atao ozy tonga zareo zay tena mahantra indrindra zany a mba atahotra ny anitra izy fa raha vao farak'izay mahantra no miditra voalohany any fanjakan'ny lanitra de ataovy tsikelikely zany ozy izy a mba tonga ny zareo tsy hitrotra mihitsy mba tsy hioko mihitsy izy ny industriel sy ny administratif ozy izy a ny mpitondra orinasa sy ny mpitondra firenena amin'le administrative amin'le toerana zany de seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. Tokony seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. Ny mpitondra rehetrarehetra ny mpitantana orinasa rehetra dia tsy maintsy mifanaraka sy manaraka zao toromarika meko anareo zao de Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Il ne faudra pas que les nègres ripostent en se nourrissant de vengeance. Pour cela, vous leur enseignez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats, les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager de les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Ce sont ici spécialement leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. So natao izy a
atao mihitsy izy tonga andro zareo a tsy hamaly ampianaro azy zany fandeferany zany ampianaro azy ny tantaran'ny olo masina zay nampijaliana ka tsy namaly mihitsy ampianaro azy zany ozy izy rehefa tonga any aminareo izy izy a de alaivo izy izy le hitanareo le sampisampy kely any an-tranony reny alaivo reny le heveriny famanome hery andro zareo reny a de alaivo reny a mba tonga anazy a tsy hanana hery mihitsy anohatra de Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Tena todio manokana izy tena anao vetsika manokana mihitsy a ny tanora mba tonga andro tanora hanaja anareo. Rehefa quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires qui sont les pères spirituels de leurs âmes. Rehefa mifanohatra ozy izy a ny tenin'ny ray aman-dreniny ny tenin'ny ray aman-dreniny a sy ny teninareo de tadifa ianareo ny ray aman-dreniny ara-panahy de asaivo ny teninareo no arahany satria ianareo no ray aman-dreny ara-panahy teneny mihitsy izy hoe mila manaiky ozy izy tena ataovy manao soumission aveugle mihitsy a le afrikanina mba hatonga anazy a anaiky atsika de tsy anakina mihitsy aiza koa le manaraka teo. Vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Raha vao io izy ny tena mahatsara an'io izy a rehefa tsisy kritika de mandeha ho azy io a fankatoavana anjambany io de apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faute. De tsara ozy izy azavela anakina mihitsy na amina esprit critique ozy izy le mpianatra fa saefa tonga de manaiky fotsiny izy azavela anao an'izany efa maninona zany ny olona fa nahoana zany tena teneniko anareo fa tsy tiany olona ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra firenena sy ny mpanao dijatona mihitsy zany hoe fa maninona zany ohatra zay anao nitezatra anankiray de vitely hoe fa maninona tompoko matesitra zareo zany satria zay nibaiko am'le Paul de hoe fa zay no natao hatrany am-boalohany a tsy mila manao zany fa maninona zany fa ekena fotsiny de hatrany ampianarana ary a de be dehibe ny zavatra ampianarana atsika be dehibe ny zavatra ampianarana atsika zay hita mihitsy hoe misy diso fa de ekena fotsiny aloha teneniko anareo na de hoe zany ny olombelona de avy amin'ny rajako de vo de misy chaînon manquant zay de zany ary mbola diso fa zany ekena fotsiny satria tsy mahazo diplôma raha vao manoatra ohatra eo de aiza koa izy teo aiza koa izy teo mahasositra be ny izy tia. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin Vous en de cette trouverez séance. beaucoup d'autres Vous verrez donc dans les livres et textes je recommanderai qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais. Convertissez les Noirs au moins des chicottes. Courtisez leurs femmes. Et là, il va tiens que zany. Zao teneniny a. Ataovy ratsy any zany fomba fiteny zany évangélisena hono zareo hatrany amin'ny tsinay maintina mihitsy a tsika afrikanina mba tonga atsika tsy hanohatra mihitsy de assez-vous faites leur réciter chaque jour heureux ceux qui pleurent car le royaume des cieux leur appartient. E sambatra zay malahelo malahelo fa an'zareo fanjakany lanitra aseva averinberina zany zay foana averina aminazy ozy izy de rehefa tsy mety totsika hoe na le convertir niova fo zareo a de ampiasao karavasy ozy izy a de kotikotio hatramin'ny vadina ozy izy kotikotio ny vadiny de ataovy miasa any aminareo enim-bolana valo-volana de rehefa ohatrany tsy te hanao ihany ty ntsony a vala ambe folo minitra zay tena tsy haiko hoe mbola overiko ve ty de any amin'le teniny teo hoe pour se faire chanter leur chaque jour qu'il est impossible iny efa nandeha
efa nytenentsika teo koa le hoe asaina mamerimberina ny olona zany fa tena hoe sambatra amin'ny malahelo e sambatra amin'ny malahelo. Demandez au noir de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. Ray voantsaina asevy miafy amin'ny sakafo ozy izy ny afrikaniny fa ianareo kosa mihinana hanina indimy isan'andro de asevy mametrana reo si système anankiray a rafitra anankiray a fomba anankiray a mba anaovana confession mba izareo a mba samy fampitoroka de am'izay fantatrareo daholo ny fiainandro zareo efa mifampitoroka ary zareo de enseigner une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Mampianara sy doctrine fa io doctrine io izy a aza manaraka an'io nareo fa zareo na sy avy manaraka an'io zany izy betsaka moa manao an'izany ny mpitarika na mpitarika fiabanana io na mpitarika firenena io na inona zay ataony tsy azo arahany fa zay teneny ihany no arahany de reny a mbola fomba nampianarin-dry Léopold II daholo zany. Rehefa mpitenenareo izy izy hoe efa manino zay de hoe vous les noirs suivez ce que nous disons et non pas ce que nous faisons. De raha mbola menimenina zareo izy zay teneny zay sambatra zay mino a nefa de tsy mahita. Misy an'izany koa hoe Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Rehefa mba misy olona mainty ohatry izy mihitra anareo aza mena seza fa tena atao fotsiny hoe miosika kely fotsiny ozy izy raha izay ny ilaina fa aza mba manasany zareo isakafo ozy izy na de hoe meny zareo akoho amam-borona ary nareo satria taloha rehefa mandalo ny vazaha ary mbola be deabe na any ambanivohitra manao an'izany rehefa mandalo ny vazaha na manimanitra na ohatr'izany de maty ny akoho amam-borona eo an-tanàna ny akoho amam-borona rehefa tsy hoandry zareo a fa raha misy vazaha mandalo de maty ny akoho amam-borona. Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche et c'est plus tard seulement que les Noirs auront compris que nous essaierons de les aider pour l'amour de Dieu. Car on ne réveille pas un chat qui dort. Rehefa vitanareo zany ozy izy de efa mpanankarenitsika amin'izay de zay zareo vao tonga saina de zay tsika vao hanampy anazy de aleo an-tsaina va izao tsika vao tonga saina zao tsika vao tonga saina de tonga saina tsika zao de ny antony tantarako an'izany a de satria sarotra ho antsika kristianina mihitsy any mandroso a rehefa nisesefana zavatra zay tsy mahasoa antsika an'izay tsika dao aloha sento kely aloha e. Milatsino intsony ny fony elany jalina ela loatra ny anjara masoandro androny fifaliana fanantenana nomena andresena ny tsy finona fa izy andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe mitranoko lasandozabe trano tsisy fiangarane feno fahasambarane nanonofia hoe miaina ny afaliny mpanome fokovonina veanao miaina zavabavao fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatana manefa to tsy azo ialane foko faingana miomana asa miandry fagagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatana manefa to tsy azo ialane foko faingana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana.
favototra vyany andanitra ny teny fikasana tsy tarakory andriamanitra tompony fotoana fa izy andriamanitra manala mifababona nanonofia hoe resitsika amizay hoan'ny fanta tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay azy tratra ny fahazavana nanonofia hoe vavontsy taolany ray tanàna vokovonina veanao nana zavabaovao fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa totsazo ialane foko fagnana miomana aza miandry fakagana fa tonga de mitsangana fa indrotazako ny fiovane mbola tao felatanana nefa totsazo ialane foko fangana miomana tsy lavitra fagagana fa tonga de mitsangana mitsangana tonga de mitsangana mitsangana ye tsy haiko raha ahoana ny fahitanao azy mety misy teny fa zokiandro iny anangana saika da za tsy anangana fiangonana anao politika anga za tsy anao politika anangana fikambanana anga za tsy anangana an'izany fa tiako ianao a ray mpianakaviana ianao tanora zay menao anazy ao io afantatra an'izany mba ho fantatra ao fa Andriamanitra dia tia antsika fa saingy kosa raha dia vendrana loatra kosa tsika dia mambakay ny olona amin'ny alalan'ny fivavahana izay misy atsika tsara ny baiboly za dia anisan'ny tafita tamin'ny fanarana ny torohevitra natao amin'ny baiboly fa aza mba hambakay ny olona amin'ny zavatra io iresaka tsika amin'ny fandarantsika manaraka iresaka mikasika ny vola manahoana moa ny vola iresaka an'izany tsika fa ny antony resahako an'ity androany dia zao betsaka ny olona zany voaresahana fandrosoana tonga dia tsy mety voaresahana fandrosoana dia tonga dia tsy mety nefa tsy fantany fa na foron'Andriamanitra iadana izy tadidinareo fantarantsika hatrany amin'ny voalohany sasany vao zao vao miaino ay tsy haiko raha ohatra ka mety ny tompon'andraikitra tany tionjapeo ty mety hoe aferitsika hatramin'ny voalohany lizy an'izay tsy naraka aloha mety hatrany amin'ny fandarana voalohany mihitsy fa ny tanjoko zany dia zao andao homboarina ny toetsaina hovaina mihitsy ihany toetsaina hovaina ny toetsaina avaozina atsaraina mba ho tombontsoa anao mba ho voninahitra izay namorona anao izay nahary atsika izay dia no arian'izany Andriamanitra zany ary ny Andriamanitra hay mahafinaritra be ny Andriamanitra hay dia manan-karena tsy fantatra izay toko-pivavahana misy ianao mety efa manana ny ampy koa ianao fa za tena miteny aminao ilainao mbola manana mihoatra noho izany ahafahanao manampy ny tsy manana ilainao ihany koa ny mananatra ny zanakao manoro ny zanakao dia nyzao mba hanana toetsaina izy androso mety hitentsika hoe fangady eto ambonin'ny tany ihany ny paradisa zokiandro fa any an-danitra nge ka tsisy miteny amintsika nge hoe aza makany an-danitra fa miteny amintsika fotsiny hoe aza dia manaiky ambakain'ny olona fa tsy tapakila mankany an-danitra akory ny fahantrana tsy tapakila mankany an-danitra akory ny fahantrana tsy hoe izay mahantra akory dia lasa ny an-danitra ny loza amin'izy io ary ohatra ny teny ihany ny apôstôly tamin'izay hoe karaha sarotra ao am-panan-karena miditra ny lanitra izy atsony zany no vonjena satria fantatry satria ny apôstôly zany mahafantatra tsara fa ho sarotra mahantra ihany koa ny miditra ny lanitra mety ho izany hoe fa ahoana ka satria tsy be makany an-danitra ny fahantrana tsy be makany an-danitra zany io mody mipitrapitra kely io mody manao an'izao io dia hoe mampalelo Andriamanitra tsika raha ohatra ka mandeha mamonjy fetina baolina any amin'ny fokotany reny na any amin'ny commune mieritreritsika fa miandry vaky barazy rehefa malahelohelo zany le mpiasan'ny commune le police communale miandry barazy dia ampidiry zareo fa mampalahelo dia veritsika foatra zany ve ny any an-danitra tsy izany ny any an-danitra noho izany tsy izay manao mampalahelo akoriny no lasa any an-danitra
alan'ny ololety fotsiny vary sy loka anao sy ny arenanao raha izay ny eritreretinao. Zay ngamba ny androany fa ndao izitsika izenty kely a de manao velomanao zay raha ampy moa ny fotoanantsika rehefa avy eo anaovana veloma de mbola hiveloma ihany tsika fa raha tsy ampy a de tonga de veloma zay tsika tsy maintsy mandroso aza malahelo Zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivoarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio